mianatra eo tongotrao. Ampifaliana mandrakariva no iaonako aminao mpiara-mianatra rehetra indray amin'ity sabata ity amin'izao lesona fahafito izao. Mandeha ny fotoana ny olan'ny faratsiana no andihy lohatentsika androany, izay lohateny mahafinaritra kanefa na izany tsy izany aza dia andeha hoentsika mbavaka eo am-panombohana izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitantananao mahagaga teo aminay tsiraray avy. Narovanao tamin'ny loza, narovanao tamin'ny ratsy izahay. Tsy hoe izay akory no tsara indrindra ka mbola velona takan'izao, fa noho ny famondram-ponao no tsirana andritra anay. Ankehitriny ary raha hiaraka hianatra sy hamerina ny teninao izahay dia aoka ho aminay ny fanaina masina. Amina fo aminay ianao ka hanadio anay. Ka aoka izao fotoana izao Tompo, mba ho anitra kasitrahana eo anatrehany seza fiandrenanao. Dia mitahi ireto mpiara-mianatra amiko reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny olan'ny faharatsiana. Ny andininy natao tadidiana dia ilay teny eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe: ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ry mpiara mianatra namana isany, ny olan'ny faharatsiana tokoa no azo heverina olana lehibe indrindra izay atrehan'ny kristianina. Eny tsy ny kristianina irery aza, fa ny olan'ny faharatsiana no olan'izao tontolo izao. Ahoana no azona an-tsaina hoe Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra, manana fahatsarana tonga lafatra Andriamanitra, kanefa misy faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Ry mpiara-mianatra namana isany, tsy resaka fotsiny ny olana fa tena zava-misy ary tena zavatra manahirana ny sain'ny be sy ny maro izany. Mahatonga fahaverezan-kevitra izany rehetrarehetra izany. Izay no dinidinika ifanaovantsika taminy olan'ny faharatsiana. Izara lohateny hevitra telo tsika no resantsika dia izao hoe: ahitana fanontaniana maro tsy misy valiny mazava loatra momba ny olan'ny faharatsiana anatin'ny Baiboly. Ny faharoa, ny lesontsika dia mampafantatra antsika fa voafetra ihany ny fanazavana azontsika omena momba ny olan'ny fisian'ny faharatsiana, ny olan'ny faharatsiana. Ary fahatelo dia izao: ampahirezina isika hanana fanantenana eo ampihetrehana ny olan'ny faharatsiana. Ny voalohany, fanontaniana tsy misy valiny ny amin'ny olan'ny faharatsiana. Ao amin'ny Salamo 140, ny mpanao salamo dia nitaraina tahaka an'izao teny izao, manao hoe: Jehova ô mandra-pahoviana no mbola hanadinonao ahy ihany, mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko. Ao amin'ny Salamo 270, Salamo 270 ka ny 1:7 dia milaza an'izao ny ten'Andriamanitra manao hoe: 1:7, mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy Jehova ô, mandra-pahoviana no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy. Any amin'ny Habakoka 2:1-4 aza dia mitaraina Jehova ô mandra-pahoviana, mandra-pahoviana, mandra-pahoviana ny fahoriana izay manjo. Tsy hoe ankehitriny ihany akory ny olan'ny faharatsiana io, fa efa hatramin'ny fotoana ely zany ny olana izany. Ny mpanompon'Andriamanitra i Joba 3:30 dia zao no votoatin'ny resaka nataony tompony hoe: Jehova ny andro ny soa aho, kanjo tonga ny ratsy. Ny mpaminany Jeremia aza moa amin'ny 2:21 dia nametram-panontaniana tamin'Andriamanitra manao hoe: Jehova nahoana re no dia ambinina ny ratsy fanahy. Mampieritreritra toa tsisy valiny. Nahoana tokoa no toa ambinina ny ratsy fanahy, nahoana no toa mahazo tombony izy ireny. Dia fanontaniana ambadika izany,
nahoana kosa ny olo marina no hiara-pahoriana nahoana Andriamanitra to lavitra antsika ary nandray izy atao mihery izy ry mpiara-mianatra namana isany na inona fantany napetraka ao momba ny olona ny faratsiana dia aoka tsy ho amaivaninao ny ratsy tokoa ny ratsy ary mankahala ny ratsy Andriamanitra tsy hoe faly Andriamanitra amin'ny faratsiana misy tsy faly Andriamanitra amin'ny apokalipsy 9 aza ka nandininy 9 apokalipsy 9 dia misy an'izao teny zao koa voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 9 hoy izy hoe tompo masina sy marina mandra-paoviana no tsy hitsaranao sy amalinao ny ranainy amin'izay monina iny ambonin'ny tany samba mana faniriana ny tsirairay avy hoe mandra-paoviana na Jesosy azange mba naneo an'izany tadidinao ve teo amin'ny azo fijaliana ao amin'ny filazantsara matitiko 7 dia nametraka fantaniana tamin'ny feo mitaraina Jesosy manao hoe Andriamanitra nahoana no dia mahafoy ahy ianao re mpiara-mianatra namana averina amintsika fa mandona ny fon'Andriamanitra ny faratsiana zay misy ny taraina Jesosy kanefa dia zao teo amin'ny azo fijaliana no fototry ny fanantenantsika ahafahantsika mandresy ny ratsy nandresy teo amin'ny azo fijaliana nandresy ilay ratsy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary raha matoky an Jesosy sika dia afaka ny andresy an'izany zay ny fizarana voalohany ny fizarana faharoa dia zao hoe voafetra ihany mba hafahatakaratsika ny olany faratsiana ny olana zay miseho amin'ny fiainantsika ety am-piandohana etiana ny milaza amintsika fa ho resy ny fitiavana ny faratsiana amin'ny fiafaran'ny tantara ao amin'ny bokin'ny Joba manasantsika mba anokatra ao amin'ny bokin'ny Joba toko fa 7 ka ny andininy voalohany ka ny hatramin'ny andininy 12 rehefa nitaraina Joba fa nahoana Andriamanitra fa inona ny olana aiza ianao fa nahoana no niara-ny fahoriana dia namaly Jehova zoalaza ao amin'ny Joba toko fa 7 ary teo amin'ny latiny tafiodrivotra Jehova dia namaly an Joba ka nanao hoe iza moa izato manao izay hamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana dia iteny Jehova manao hoe iza moa zao mieritreritra namaizina ny saiko zao ka mieritreritra tsy hanam-pahalalana miskina ary takan-dehilahy fanadina anao akavaliko dia tamin'ny Joba izy tsy namaly ny antony fahoriana fa namaly kosa Jehova ny fahalebiazany manamaly Jehova ny amin'ny fifehezany ny tontolo rehetra taiza ianao fony ao namorona ny tany ambarao raha hainao anadina Jehova fantatsika tsara fa ory loatra Joba teo amin'ny tantara nametra-panontaniana izy zao ny fanontaniana napetrany amin'ny toko fa 3 manao hoe fa niandro ny soa Jehova kanjo tonga ny ratsy nanantena ny mazava kanjo avy ny maizina lehilahy marina i Joba kanefa niara ny fijaliana izy nangataky fandala tamin'Andriamanitra izy nitady ny valin'ny fanontaniana satria tsy nisy fantany ny toe-javatra mitranga teo ambadiky ny toe-javatra rehetra nanaitra azy anefa ny valy teny Jehova taiza ianao iza moa zato manamaizina fisainako zato Jehova ka miresaka ny zavatra tsy fantany akory ny ao ambadiky ny toe-javatra mahazo atsika tsy fantatsika fa miariary eo ny atren'Andriamanitra tadio tsara fa tao anaty tsy fahafantarana nke no nilazany Joba le hoe moa ny soa ihany va noraisika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsika io
kanefa ny rahantsika nalala tamin'ny lesinantsika tany aloha tany fa andriamanitra ny fahasoavan'andriamanitra mpanome soa rehetra andriamanitra tsy misy ratsy omen'andriamanitra ny zanany fa satria tsy fantatra joba ny eo ambadiky ny toe-javatra dia nahateny zany teny zany ijoba tsy tokony teny reny ny vavantsika akory zany moa ny soa ihany vandro isika amin'andriamanitra fa tsy ny ratsy koa tsy mpanome zavatra ratsy andriamanitra ao amin'ny joba toko faharoa amby efapolo joba toko faharoa amby efapolo ka ny andininy fahatelo zao ny voalazany tenin'andriamanitra joba toko faharoa amby efapolo ka ny andininy fahatelo hoy ny voalaza manao hoe iza ny matakona ny fisainanao sy ny tsy fahalalana amin'ny tsy fahalalana koa dia ny laza zay tsy fantatro ao dia zava-mahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko mifona aminao aho miano fahiteny aho miaiky joba fa voafetra izy voafetra ny fahalalantsika ny amin'ny fahafatakaratsika ny faharatsiana riavana maro ny zavatra tsy fantatra joba atao ambadiky ny toe-javatra rehetra fa zao fotsiny tokony anaiky ampanendretehina tahaka ny joba sika fa maro eto amin'izao tontolo zao ny zavatra maro eo amin'izao tontolo zao ny ao ambadiky ny zavatra hita masotsika tsy mbola fantatsika velively fa andriamanitra kosa malala ny zavatra rehetrarehetra fantatr'andriamanitra ny ao ambadiky ny tantaranao fantatr'andriamanitra ny vizotry ny fiainanao fa mandra-pahitan'izay marina ry mpiara-mianatra namana izany mila matoky an'andriamanitra mila matoky ny hatsaram-pon'andriamanitra isika zay fanaseho ny tamin'ny maro ny farany ho resantsika dia zay ny fizarana faharoa voafetra isika tadio tsara fa nomena safidy malalaka ny olombelona ary io safidy malalaka io nefa zay mety ametratsika fantria fa nahola ro nisy ny faharatsiana ny antony dia zao tadiditsika tsara amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahinina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo fa napetraka andriamanitra atao amin'ny sahatsara tarehy ny olombelona nomen'andriamanitra safidy malalaka izy safidy na izy anaiky na tsy anaiky zany ny fitiavana ny safidy mantsy dia fitiavana tsy misy safidy malalaka raha tsy misy safidy malalaka dia tsy hisy fitiavana tena fitiavan'andriamanitra ny fanomezana safidy fa saingy zao na noararotiny ny adama sivy amin'ny fanaovany ratsy ny safidy malalaka ny men'andriamanitra azy vokany na velany ho reseny fitiavakomana ny tenany ka dia tafiditra teto amin'ity planeta misy antsika ity ny faharatsiana rehetra fantatsika tsara ny vokany fa rehefa tafiditra rehefa nampiasa zay safidy diso zay adama sivy dia hitan'izy mivady ny famonony ny zana ny fifamonona nataony zana amin'ny rahalahy ny famonony kaina any abela ary hitantsika tsara amin'ny Genesis ny fitantarana ny fahalavona zay nahazo ny olombelona vokatra zay safidy zay teo amin'ny olona ny faharatsiana tsy avy amin'andriamanitra ny faharatsiana fa noho ny tsy fahaizantsika mampiasa ny safidy dia mizaka ny vokany zany ny tsirairay azy ny fizarana fahatelo inona ary no fampahirezana ao antsika eo anatrehan'ny ny faharatsiana tadio fa nomen'andriamanitra safidy malalaka ny zavaboary satria fitiavana zany fitiavan'andriamanitra nanomezany antsika safidy malalaka navelan'andriamanitra isy ny ratsy na dihalan'andriamanitra zay zany raha tsy misy mantsy ny fahalalahana tsy misy fitiavana raha toka no fongoran'andriamanitra loloatra ny faharatsiana tsy fitiavan'andriamanitra ry mpiara-mianatra namana isany ny fampahirezana ao antsika ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny faharatsiana dia zay voasoratra amin'ny bokin'ny Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo zao ny voalazan'ny ten'andriamanitra hoy izy manao hoe
fa ataoko fa ny fahoriana am'izao andrak'itriny zao de tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra zay aseho amitsika. Ny fahoriana zay ianjadintsika am'izao fotoana zao, ny faharatsiana zay manendika an'izao tontolo zao, de ozy hoe tsy azotsika hoarina amin'ny voninahitra zay homanin'Andriamanitra ho antsika. Ary zay no mampahery. Zay le natonga ny andinina tao tadidina amin'ny Apokalipsy 1:24 manao hoe ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ao amin'Andriamanitra irery no misy ny vahaolany faharatsiana. Tsy vitatsika ny hivoaka mpandresy ao anaty fahoriana, ao anaty faharatsiana. Fa ao amin'Andriamanitra de azontsika atao mandresy. Ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo, fitarainana, fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy mahita ao anatin'ny maizina isika, fa Andriamanitra kosa mahita ny farany hatramin'ny voalohany. Raha ao anaty ranomaso, ao anaty fahoriana ianao, Andriamanitra kosa mahalala ny fomba hitantahanana ny fiainanao. Tianao Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra. Ka raha misy olana amin'ny raha miteraka zava-dratsy eo fiainantsika ny olan'ny faharatsiana, de azontsika atao kosa mifikitra amin'Andriamanitra lay mbola anomeantsika fiainana tsara lavitra no zao atrehantsika izao. Tompo anio ombanao. Ka indraindray mety tsy tandrivaly zay, tsy tandrivaly fantany izay apetraka hoe fa nahoana Andriamanitra. Davida aza moa de nalaza hoe saika solafaka aho nahita ny fanambinany ratsy fanahy. Fa rehefa nandinika ny fitantanan'Andriamanitra, Davida de ozy hoe fa ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ary zany koa no antso atoko aminao androany. Na misy aza ny faharatsiana sy ny olana laterany, ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Mahereza ny tompo any ombanao. Ka fikiro izy, raiso izy. Ho avy ny fotoana andresentsika ihany keo ny faharatsiana miaraka amin'Andriamanitra. Aza misaraka aminy eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay. Noho ny fitiavanao anay tsy raha avy ka afaka nandinika ny teninao teo izahay. Ampitoira ty anatinay ireny teny ireny mba hanananay faherezana. Ka na de atao hoe mandalo faharatsiana aza, na mandalo fahoriana aza, mandalo zavatsarotra aza ny fiainanay, de aoko ianao no hitokinay satria ianao no mpandresy, ianao no mahafantatra ny farany, ianao no farany tantara satria ianao no alfa sy omega. Mitahiry anay, mitahiry zao mpiara-mianatra amiko zao. Amin'ny anarana Kristina angatana ny vavaka. Amen. Mianatra eo tongotrao